Aza miandry ira utariako fa miresy amin'Andriamanitra avy hatrany. Aza mivahiny ianao raha tonga eto amin'ity toerana ity. Mitenena amin'Andriamanitra, atao vitan'Andriamanitra fa tena mangetaeta azy ianao, mangetaeta anazy ny fananao, maniry anazy ianao, maniry andray ny teniny ianao, nona ny teniny ianao raha tonga eto amin'ity toerana ity androany. Oh, halleluja. Oh, ho anao izay miatrika fanambogoavana, tsy tohatra ho amin'ny herinao samirery ny mitsambikina ao amin'io mandanao io. Teneny Jesosy androany mila hery ao anatin'ny teny. Ho anao mety raraka tamin'ny finoana, mety voazongozona ny finoanao. Raha marary ianao dia mety ozy izy ianao hoe mbola ho sitrana ihany ve za amin'ity aretiko ity. Teneny andray androany hoe Jesosy eo, ampitomboy ny finoko amin'ny alalan'ny teninao, satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Oh, mitenena amin'ny Jesosy eo mpitsanganana hoe ampitomboy ny finoko Andriamanitra, fa reko hoe hafahafa zany tato ato, reradreraka ny fanako tato ato, very le fanantenako iny tato ato, tsy ohatrana tamin'ny ray volana intsony tamin'ny ray volana ohatrany nahery be, rehefa tsy tonga ireo zavatra ny andrasako ireo dia ohatrany ketraka, ohatrany nalaina na nio tonga eto amin'ity toerana ity aza nafenan-javatra Andriamanitra. Ekena fa malalany ao am-ponao izy, aza nafenan-javatra izy. Ninina zavatra mety mampananao, ninina zavatra mety mampatahotra anao, marary ve anao, marary ve ny havanao, atahoranao ho faty, mila vonjy amin'ny Jesosy eo mpitsanganana eo. Vonjeo ny ankonako Jesosy, vonjeo iny mararina iny Jesosy, vonjeo raha ianao ny marary. Dia mitenena amin'ny Tompo eo mpitsanganana eo hoe Tompo malala o, mila anao ange, mila anao sitrano halleluja. Mety voasambany ianao tonga eto, nahita fijoroana vavolombelona tany amin'ny teleny na tongavanao eto, nandre fijoroana vavolombelona tany amin'ny radio, satria mety ao anatin'ny olona, mety mitovy amin'ny kan'ilay olona nijoro vavolombelona mihitsy ny kanao. Tenena amin'ny Jesosy eo mpitsanganana eo hoe Jesosy mba te hijoro vavolombelona tahaka an'ireny olona ireny, teo afaka, teo sitrana, tsy mananasa ve ianao. Tenena amin'ny Jesosy eo mpitsanganana eo, Andriamanitra azo fampiresana tsara, aza mijery ny faratsinao, aza mijery ny fahotanao sy ny adalanao, fa miresa amin'Andriamanitra eo mpitsanganana eo hoe Andriamanitra za teo afaka, lazao zay fanirinao, lazao zay zavatra mampangetaetanao, tianao ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo mpitsanganana eo e. Halleluja. Mila anao zay Jesosy raha tonga eto amin'ity toerana ity, mangetaetanao zay Jesosy eo, mila anao ny fiainanay e, mangetaetanao zay Jesosy eo, mila anao retolo reto Andriamanitra, mila anao retolo reto Andriamanitra, mila anao ny tsirara avy isambatan'olona. Mety tsy mananasy izy Jesosy, mba te hiasa melomany vady aman-janany. Oh, mety efa ela ny vavahana izy Tompo fa mety mbola tsy niona tamin'ireo zavatra nangatany ireo. Ankehitriny mety tebanin'ny olona izy, ankehitriny mety abokabokain'ny olona izy Andriamanitra hoe aizy Andriamanitra ao, aizy Jesosynao Tompo jereo zany olo zany, lokalizeo manokana zany olo zany ao anatin'ny teninao androany. Oh, mandefasa teny eto androany Jesosy za dia misaotra anao ny amin'ity ora ity, ny amin'ny fotoana zay nomenao hijoroka eto amin'ity toerana ity, anaovako ny asanao. Ka tsy zany ho hita eto androany fa ianao Jesosy, ianao no tazana, ianao no hita eto androany Jesosy. Tiako ianao mbola hitohy resaka malalaka amin'Andriamanitra, tsory amin'Andriamanitra ny ao am-ponao. Raha kivikivy ianao dia mitenena amin'ny androany eo Jesosy eo, mitady ho kivy ange za hitanao io e. Tompo ampahirezo indray androany, atanjao indray ny finoko androany Jesosy Fotoana navavaka zao, fotoana navavaka zao, fotoana navavaka zao, fotoana navavaka. Tanterao ny antondianao, aza tonga eto iona amiko, aza tonga eto iona amin'ny pastera, na mety iona amiko azy ianao, fa tadiavo aloha ny Andriamanitra ilay mpanompon'Andriamanitra, iona anao
Hey, fa tsy voatery iona amiko akory ianao, fa rehefa hitady an'Andriamanitra eto ianao, Andriamanitra mikasika ny kanao, Andriamanitra mitantsehatra amin'ny kanao, Andriamanitra mamaolana. Hey, hallelujah. Reba baba shende kere mama zindelerebo. Hey, milanao zay Jesosy. Oka izy famangina tsy mahazatra eto androany. Oka izy famangina tsy mahazatra eto androany Andriamanitra. Ho anao manaraka any amin'ny tambajotra serasera, mangata amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra, aza vela ho lany eto fotsiny ny fiako, aza vela ho lany eto fotsiny ny megako Andriamanitra, fa vangiwa jereo zao etaetako zao, ampiwa afawa. Hey, alléluia. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Hey, alléluia. Hey, mama ngia na yandrwane Andriamanitra. Oka iswa mangina tsamazate etandrwane. Oka iswa mangina tsamazate etandrwane. Vana masna raison tuena no. Mamela no malala kaya setwa. Mamela no malala kaya tarka etwa. Hey, riba baba baba ye. Yeah, vana masna raison tuena no. Rambula misulla no antupo. Ane tukatanya ane dalana. Ita no famila antitenti. Milantitenti. Wet sanul zanen rane. Tariu sanul zanen rane. Oh, nyanzen no itantanazia. Hey, riba baba shete kere mama zunda. Hey, oh, ftona na vavak sao. Ftona na vavak sao. Aza manaki akumbun satana zan vavanao. Aza manaki tinte full zanen vavanao. Famitenena. Mire sam na remantra. Hey, hallelujah. Oh yeah. Milanawa Jesosio. Apesawa wandrane tumpo. Apesawa wandran Jesosia. Apesawa wandrane. Mitenene tena wandrane. Manafana yetu na wandrane. Vana masno. Raisun tena no. Mama kinsana raya visambata nulandrane remate. Yeah. How can if I know no amenuai? How can if I know Rusavacha Mandera Kani Sinus Fanai Umai Vana Izanira Biara Kamina. Ao kanifana ina wamenwa. Hey, meu seja nfana mas na yas. Amro zavatra mapkuruta tsaina no, mapala yelo no, kata mapamutcha no reu, mana keja kamana kive no reu. Hey, hallelujah. Saina sifana, umai vana izan. Tutikan raji kawandancho rayo mamela nao ambola itoiresaka amin'ilay rainao. Azadiny fa manana ray ao an-danitra ao ianao. Manana ray ao an-danitra ao ianao. Hey! Na dia kamboty azy ianao tonga eto amin'ity toerany tsy kamboty ianao, fa manana ray pia, ray mpamela, ray mikarakara, ray tiany zanany. Dia ianao zany. Hey! Tsy rery zany ianao. Ny olona mety mandao anao, fa Andriamanitra tsy mandao anao zany. Ilay rainao ao an-danitra tsy mandao anao zany. Ny olona mety mafoy anao, ny ray aman-dreny teraka anao mety mafoy anao indraindray, fa io dadanao ao an-danitra ao io rainao ao an-danitra ao io
tsy mba manara ianao zany, tsy mba manadino anao zany. Miresaminy, 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 miresaminy. Raha zaho aminy etaetanao, ny fanirinao, aza mangina le zavatra tantarainao tamin'olona iny, re problema tantarainao tamin'olona iny, resaho amin'ny rainao fa eto izy amin'izao fotoana izao, eto izy amin'izao oro izao, eto dadanao, eto ny rainao. Hey! Misy fotoana ianao mandany adiny roa miresaka aman'olona, fotoana navavaka izao, fotoana izao iresanao amin'ny rainao, ilay ray pia, ilay ray izay mametraka fofonaina eo amin'ny vavavoronao. Hey! Halleluja! Yeah! Oh yeah! Aukani fanahinao no amenuai, aukani fanahinao no itarikiai, ruzavaja mandrerakani saina sifanai, umai vanaizanira miaraka. Aukani fanahinao ameno anay Jesosy. Oh, mameno anay androany. Oka iasetenao androany fanamasina, raso ny toeranao eto amin'ity toerana ity androany. Hey! Ro zavatra mandreraka ny saina sy fanay, omaivana izanira miaraka amina Jesosy. Alleluia. Faly mahitanao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny tompo anay hitantsika miaraka androany. Raha mety aminao dia miaraba olona arabao no manodidina anao dia lasa mpitsikitsikiny izy hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ry namako dia afaka mahazo toerana avy hatrany. Miarabantsika ihany koa izay manaraka ao amin'ny tambajotra serasera ao raha azo atao dia manaova partage maxi mihitsy mba tsy ianao rery ihany ane no mahita nyty manaraka nyty toriteny ity fa mba amonjen'Andriamanitra ny hafa ihany koa, anafan'Andriamanitra ny hafa ihany koa tahaka ny amonjen'Andriamanitra sy anafan'Andriamanitra anao androany. Tahian'Andriamanitra tompoko. Mandresy ny fanahin'ny fahatarana. Zay ny loha hevitritsika androany. Mandresy ny fanahin'ny fahatarana na ihany koa hoe mandresy ny esprit de retard. Maheno tsara ve tsika ao amin'ny overflow be maheno? Ya. Mandresy ny fanahin'ny fahatarana. Ho anao manaraka ao amin'ny tambajotra serasera ao zany dia izay ny thème-tsika azonao soratana ao amin'ny commentaire ao hoe mandresy ny fanahin'ny fahatarana. Azadino ry zareo fa Andriamanitra dia manana calendrier. Manana calendrier Andriamanitra. Izay anatanterahany ny vinany amin'ny tsirairay avy.
Ao anatin'io calendrier an'Andriamanitra io hoe amin'ity daty ity ny amahako ny olon'ity olona ity. Amin'ity daty ity omeko vady izy. Amin'ity daty ity tahiko araboly izy. Amin'ity daty ity ataoko an'izao, ataoko an'izao, ataoko an'izao, ataoko an'izao. Na izany na izany na tsy izany anefa ny tokony ho fantako sy ho fantatrao ihany koa androany. Satana ihany koa mba manana ny calendrier-ny. Ary be da be tsika no nahita teto. Fa rehefa misy olona afana, ametrahan-tanana, misy amin'ireny fanahy ireny miteny ao anatin'ilay olona ametrahan-tanana manao hoe amin'ny volana Desambra ny amonoko an'ity. Io olona io zany tsy mieritreritra fa mipetrapetraka ny vision-ny amin'ny fiainana. Etsy an-daniny nefa ny devoly koa efa misy calendrier mipetrapetraka any amin'ny tontolo ara-panahiny izay ho tanterany aty amin'ny monde physique aty hoe mois de décembre ity vehivavy ity no vonoko. Mois de décembre ity lehilahy ity ho vonoko. Ho vonoko amin'ny alalana accident ity. Ho vonoko amin'ny alalana sakafo ity. Le olona efa anay iny, manaiky ampiasanay iny, maka ody ery ananary, ino no ataoko fitaovana anisy poizina ny sakafo haniny ity. Misy aza vehivavy be voka, omanina daholo ny termosy ny lamban-jaza, nataony ekoka raha zazavavy izy ao dia atao rose daholo ny akanjon-jazakely. Raha zazalahy izy ao dia atao mangamanga daholo ohatra ny akanjon-jazakely. Misy moa ilay zaza ao afeniny sexany satria misy zany. Tsy fantatra mihitsy hoe inona ny sexany ao fa afeniny rehefa atao eko. Mahery andro zaza ty ozy izy le mpanao eko amin'iny fotoana iny. Dia atao neutre zany le akanjon-jaza ao. Fa za milaza aminao fa misy calendrier ny devoly efa mipetrapetraka ihany koa hoe eo am-piteranany amonoko an'io. Ataoko ritra ny rano ao anatin'ny tranonjanak'io. Ataoko maty ao am-boka ny zaza. Raha be voky ianao dia tsy ho tonga aminao. Tsy ho tonga aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho tonga aminao, tsy ho tonga amin'ny vadinao, tsy ho tonga amin'ny havanao, tsy ho tonga amin'ny zanaka naterakao satria mety efa lehibe ianao efa tsy amin'izany intsony satria mety efa menopause miandro zafy kely ianao eo. Dia tsy ho tonga amin'ny zanakao ane zany. Tsy ho tonga amin'ny zanaka manjafinao na ovinana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy zavatra tahaka izany angery zareo amin'ity fiainana ity. Misy zavatra ketrehany Satana any amin'ny tontolo ara-panahiny dia tanterana aty amin'ny monde physique aty. Allô, zay nge ny mazava-dehibe an'le vavaka délivrance. Satria any amin'ny ara-panahiny devoly no mibaiko mikomandy aty amin'ny monde physique aty. Zay ny mazava-dehibe antony vavaka fanafany tony. Zay ny mahatonga antsika hiresaka androany ny esprit de retard na ny fanahin'ny fahatarana. Indraindray nge ianao mety efa noharany namanao Indraindray nge ianao, indraindray nge isika efa noharany promotion antsika Ny promotion anao ny namanao mety efa natafatsangana trano 2 étages, 3 étages. Ny namanao ny promotion anao mety efa mampanofa trano ary mipetraka amin'ny tranony fa ianao manofa ary tsy mba hoe hofa-trano lafo be akory ara fa hofa-trano amin'ny atonotony nefa mbola sahirana ianao no mandoa an'io. Mety mbola mitrosa atao amin'ny rasoa, mitrosa atao amin'ny rakoto ianao no mandoa an'io. Zay ny mahatonga antsika hiresaka androany ary tsy resaka fotsiny ihany fa anjaranao no manapodika azy, anjaranao no mandrava azy. Aza miandry ana andrava an'io, aza miandry ana andeha androaka ny fanahin'ny fahatarana fa ianao mihitsy androany no mila mitsangana, ianao mihitsy androany no mila tsy manaiky ho atarainy devoly. Halleluja! Tahoarovakitsika zay voasoratra ao amin'ny Genesis toko 5:10 eo amin'ny 7:70 sy 4:10. Tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Jehova tamin'ny Abrahama, aoko ho fantatrao marina fa ho vahiny amin'ny tany izay tsy azo ny taranakao
ary anompolany ary ampahoriny 400 taona izy. Afrina hoe azafady. Ampahoriny tsy azoko mihitsy ianao ny tsy io ianao dia tsy miteny sady. Ilainao nge matoa zany izy io averina dia misy zavatra tiana tsindriana tsara ao zany. Dia rehefa saina mamerina dia mba mamerena ihany. Zany ampahoriny 4 taona moni. Ndao averintsika hatramin'ny voalohany mihitsy ny 13. Aroy Jehova tamin'ny Abrahama. Aoko fantatra amin'ny marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompolany ary ampahoriny 400 taona izy ary izany firenena izany kosa dia ho topoiny dia ho tsaraiko ary rehefa afaka izany dia mivoaka hitondra harem-behivava izy. Wow! Aty jerena amin'izay. Antany ianao aiza kay no ny tenany io? Andriamanitra no ny tenany io. Jerenge izany calendrier-n'Andriamanitra efa mipetrapetraka e. Na eo aza izany io karazana fanandevozana sy fampahoriana ataon'ny Egyptianina anazy io. Dia efa manana ny fotoana n'Andriamanitra hoe après 400 ans dia ho afahako reo. Tsy vitany hoe afana amin'izao fotsiny mandeha amin'ny tanam-polo. Fa miaraka amina harem-behivava. Dia andao nge ho vakitsika ny Exodus 2:2 andininy 7 sy 1:7 indray e. Tsara Jesosy. Tsika rehetra miara-mamaky. Ary ny andro nitoeran'ny zanak'Israely tany Egypta dia 300 taona. 4 taona tsara? Nefa 4 taona ny tenenin'Andriamanitra teo tamin'ny voalohany. 400 taona. Andiny 1:7. Ary rehefa tapitra ny 300 taona dia tamin'izany andro izany indrindra no nivoan'ny antokony rehetra izay an'i Jehova tamin'ny tany Egypta. Aty amin'izay jerena. Ny calendrier-n'Andriamanitra zany efa nipetrapetraka. Ny fotoanan'Andriamanitra hoe afaka 400 taona ho alako eo an-tanan'ny Farao reo. Ho afako reo miaraka amina harem-behivava. Fa 4 taona reo vao tena afaka tao. Andriamanitra ve zany niova hevitra? No, tsy Andriamanitra niova hevitra. Fa zay le FANAHIN'NY FAHATARANA. Teny fikasana nge zany reo olona. Andriamanitra zany mikasana afaka an'ireo. Nefany mbola nisy 300 taona ngarangidina be zao. Raha misy olona 300 taona nge mety efa 2 anaka, mety efa 3 anaka zany sady zany. Fa nisy 300 taona be zao. Retara. Dia exact amin'izany nge ny fiainantsika reto hoe. Misy teny fikasana be da be nge ry zareo efa navotsitr'Andriamanitra ho antsika. Ohatra. Ny fiadiana rehetra hoentina hamelezana anao dia tsisy ambinina. Fa za milaza aminao misy fotoana izy ireny ambinina. Sa tsy zany? Ny fiadiana rehetra hoentina hamelezana anao dia tsisy ambinina. Mandefa fiadiana ny avambady. Mandefa miatake anao ny olona amin'ny alalana mosavy. Dia mireare amin'izay le olona namosavy rehefa avy eo. Re olona namorika rehefa avy eo. Hoe vavabavaka foana. Nefa tsy hitako akory. Satria rehefa nisikidiny tao le olona dia nandaitra ny sikidina taony. Allô? Zany no mahatonga azy ianao tsy mety ianao aorianan'ity vavaka ity raha zao ny ataonao. Fa raha hotarian'ny tombo tsy maintsy hametra tanana androany dia za tsy hametra tanana aminao. Allô? Satria kombangy ele izy. Ny devoly zany tsy te halala n'io teny fikasana io. Fa n'Andriamanitra zao aza no nandefa teny fikasana. Mitady fomba foana ny devoly hoe ahoana no anafoanako an'io teny io. Ahoana no mahatonga azy ianao mila tsy manaiky. Mila manana mokon-doha ara-panahy tsy manaiky androany. Tsy manaiky ho atarainy devoly intsony. Ampy zay.
jereo tsara nge fa na dia efa niala tao an-tany Egypta tao azy ireo, verifio ny baibolinao. Ho any amin'ny destinéany, ho any amin'ny tany Kanana. Andriamanitra nafantatra hoe eo amin'ny 40 jours dia tonga any amin'ny tany Kanana ireo. Fa ny devoly angana naika an'izany. Nataony izay fomba rehetra retardenany io atongavany any amin'ny Kananany. Allô? Aza miasa saina an'izany. Fa jereo tsara nge fa nosoloan'Andriamanitra ho taona iray ny andro anankiray. Izany hoe au lieu de 40 jours lasa 40 ans. Dia noy hafa famarinana ty lazaiko aminao ty fa tsy fampahirezana. Misy olona amintsika tonga eto amin'ity toerana ty efa tokony nanambady niteraka, tsy fantako hoe niteraka firy fa mbola célibat izy amin'izao. Misy olona efa tokony niteraka fa tsy mety mitoejaza. Tsy hoe tsy ao akory ny tranonjanany, ao tsara ny tranonjanany. Fa misy esprit de retard ataony devoly hoe enao tsy avelako miteraka izany. Misy olona eto efa tokony natsangana ny tranony, fa rehefa tonga ny volana tokony hananganana trano aza, alany devoly ao an-tsainy izany hoe hanangana trano izany. Allô? Na dia tokony hiainga azy izy amin'iny vola iny ampiasa finoana satria kristianina, satria mivavaka manoloana an'ireny karazana teny be da be alefan'Andriamanitra eto ireny, ampiasa finoana. Sao dia ho afa-baraka eo hoe za ve? Za hanangana trano? Ranona ny natao an'izany fa tsy za. Misy olona itenenan'Andriamanitra ve eto? Vokatry ny toetra ny tao, vokatry ny fimonomonomany tao, dia lasa nisy retara. I Kanana ngery zareo ka anjara voatendry. I Kanana, destiné i Kanana, i tany Kanana, destiné, anjara voatendry. Ka na manana anjara voatendry goavana azy zasy ianao, na manana anjara voatendry tsara be azy zasy ianao, aza miandry rarony fotsiny, tahaka ny rafotsy be verlona, miandry izay gadonany. Fa mila miady ianao, fa misy fahavalo io anjara voatendrinao io ange, misy fahavalo io. Halleluja! Mila miady ianao. Jerentsika tsara nge i Abraham I Abraham nge nisy retara vao niteraka. Nefa olona mivavaka io dia misy olona tahaka izany. Dia teraka fa tsy mety mahazo. Tsy vola hiteranany tsy misy. Tsy vola hividianana lamban-jazany tsy misy. Fetsy andaniny ilay tsy maharaka rindray matetika. Ataon'olona resaka. Ranonao koa ilay dia efa manao terabitro mihitsy. Fa misy olona mitady tsy mety mahita. Sasatry ny miovaova gynécologue, sasatry ny miovaova spesialista, sasatry ny miovaova mpitsabo, miovaova rasazy. Zay dokotera tenen'olo ary misy dokotera mahay dia makanjo satria te-teraka ka. Raha anankiray amin'ireny olo ireny ianao, mila mitsangana ianao androany, mila tsy manaiky an'io esprit de retard io ianao androany. I Abrahama sy Sara nge 5 taona ny andrasana zanaka. 5 taona ny andrasana valim-bavaka. Ka zatao mahagaga anao ihany koa. Raha mety efa nitambatra ny volana ka tonga taona, ny zavatra nangatanao zay mbola tsy tonga mandraka androany. Ry Abrahama efa teo. Halleluja! Misy zavatra mila ataoko sy ataonao zany androany. Tsy manaiky an'io esprit de retard io, manapotika an'io, mandravana io, ary tokony ho resitsika io. Tokony ho resitsika io.
mba tiako ianao iteny amin'ny fahefana tsara amin'ny eo akaikinao hoe resitsika io esprit de retard io hoe. Halleluja. Fa misy zavatra indraindray tokony efa sitratsika reto fa mbola miandry foana tsika. La son attente le izy efa ao dia ny vavaka ataonao zany androany midéclenché an'io. Raha zanaka le izy dia ny vavaka ataonao androany ny teranao anjanakao, ny vavaka ataonao, ny vavaka tsy manaiky ataonao androany, ny vavaka fanafana ataonao androany miaraka amin'ny hery-lohanao sy ny mokondohanao sy ny herin'Andriamanitra ao anatinao sy ny fahefana efa namen'Andriamanitra anao, io no ampinonoanao ny zanakao raha ohatra ka le amina resaka zanaka le izy. Halleluja. Jerentsika ange Isaka. Rehefa tonga ny fotoana hanambadiny, lavitra io toerana nangalana vady io lazaiko anao. Fa rehefa mba niona tamin'le olona ny rany, le hovadiny le olona ny rany, dia mbola tadiavin'le anadany le vehivavy io ho ajanona. Dia io vakitsika indray izay voasoratra amin'ny Genesis toko 4:20 hoe eo amin'ny 5:5. Ny anaran'i Jesosy tsika rehetra, aroa ny anadany Rebeka sy ny reniny, aoka hitoetra aty aminay andro vitsivitsy ny zazavavy, na dia afoloana ihany aza, fa rehefa afaka izany dia andeha izy hatreo aloha. Jereo tsara nge ny devoly na zavatra efa hita zao, efa eo zao, dia mbola tadiavin'ny retardena 10 jours. Misy zavatra nge ohatr'izany vola efa hitanao tena business efa mipoka zao, efa hitanao zao mihitsiny, fa mipetrapetraka daholo hoe anaty trapafolo-karena za, ankoatra ny apafolo-karena mba handray anjara amin'io asan'Andriamanitra io afa dia efa ely zay naniriko handray anjara amin'ny asan'Andriamanitra zay ankoatra ny apafolo-karena, ary mba hanantona nisy mivady ireo ihany koa hitondra fisaorana. Satria ny apafolo-karena tsy ho anay mivady, fa ny apafolo-karena an'Andriamanitra anaovana ny asan'Andriamanitra. Allô? Fa tampotampoka eo dia tsy raikitra e. Satria ny devoly tsy manaiky mihitsy ianao nga mahazo manam-bola zany 100 millions ve raha tsinony ianao ty ozy izy no azo 100 millions tsy omeny. Nefa le zavatra efa destiné tena hoe ho anao, ary nentinao amam-bavaka. Tsy fantako hoe resaka fanerana tany ve izy io, sa fanerana trano ve izy io, sa resaka rena-kibony tany ve izy io. Allô? Dia ataony miova hevitra eo le olona. Ohatrany tsy mahafa-po anaty efa mitadiava hafa koa. Fantatrao ve ny vavaka tokony ataonao androany? Allô? Fa io lehilahy andeha haka ny vadiny Isaka io tsy nanaiky Zany no mahatonga azy ianao mila tsy manaiky androany fa misy somana vola be efa tokony teo amin'ny tananao io. Tsisy amen rangahy zany Jesosy. Iverinao fa zanga io miteny aminao io. Jesosy nge io miteny aminao io mety ianao hoe ahoana ny atateraka zany, afaka no atateraka zany raha mino ianao. Raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Mety ianao hoe za tsy mivarotra, za tsy manino. Rehefa Andriamanitra miasa tsy misy masakany Pasambory amin'ny amen ihany. Halleluja. Pasambory amin'ny amen ihany. Fa aza mijery ny hita
hoe ahoana ny atateraka izany, za olona tsy mivarotra ary ty varotra ataoko ty ve dia azahoako an'izany. Andriamanitra io miteny aminao io a. Indray andro ny pasteur anay Njoro Vavolombelona nanangana trano fiangonana dia nila vola. Dia nisy mpivady tsy fantatra izay nahazo azy. Fa dia nitenenan'Andriamanitra zany ory zareo aka 50 millions any amin'ny banka, any amin'ny compte-n'izy mivady omena ny pasteur anay. Zany nitenenako aminao hoe mba asambory amin'ny amenna ihany e. Halleluja! Tsy hainao ange, enao ange tsy nanao erreur raha tonga eto androany e. Fa Andriamanitra nitarika anao eto io e, satria efa nanomana teny izy ho anao. Zany efa milaza aminao fa rehefa tonga tany an-tranon'io pasteur io, rehefa tonga tany tsy niona taminy akory. Tsy niona taminy akory. Fa raha tsy diso ny fitadidiako izay napetrany tao amin'ny olona tao ilay izy dia avy eo narahana telefônina. Efa vola be nge zany e. Sarotra ny mametraka an'izany somme zany aman'olona. Ianao ve dia mieritreritra hoe tsisy anaovan'ny zareo an'izany 50 millions zany? Misy olona aza tsy mahafoy ariary amin'olona. Ny 5 000 nananana io tahakiny io. Na avany aza, na piraita-po aminy aza tahakiny io Ary adininy hoe ity olona ty nge mba manao soa amiko ihany, ity olona ty nge mba karakarana ihany, 5 000 iny. Vola be aminazy iny. Ka rehefa io Andriamanitra io miasa tsy misy masakany e. Halleluja! Dia vady efa io zao satria nanaiky le vehivavy dia avela ho nijanona ho tazomy zareo 10 andro aloha. Retara nge zany. Dia toizantsika nge diny fa firitsika zao. Diny fa 56. Fa ora lehilahy taminy. Aza saponanareo fa Jehovah efa nanambina ny alehako. Alefaso mba hankany amin'ny tompoko. Toizantsika ihany. Aroy izy ireo. Ka ro atsonay zazavavy ka antaninay izay teniny. Dia niantso an Rebeka izy ka nanao taminy hoe andeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao? Aroy izy andeha. Hitanao, mila tsy manaiky koa. Mila tsy manaiky. Karaha tokony efa hiroso ao anatina tokantrano ianao tonga eto amin'ity toeranyity androany. Poteo ny esprit de retard. Halleluja! Ny hery manataranao, tsy amelanao hiditra ao anatin'io fanambadiana io. Poteo io androany. Ianao aza manaiky. So tsy fizantoetra reo e. So tsy Andriamanitra mizatoetra anao areo e. Fa so devoly te hiretarde anao. Allô, aza manaiky ianao androany e. Halleluja. Hoia hoe aza manaiky ianao androany. Aza miandry, aza mionina fotsiny hoe anantona ny dady, anantona ny neny ametra tanana. Zava-dehibe zany. Ary nazara mangataka an'izany ihany koa. Misy fotoana miteny mitsy mba délivrer Ianao ihany koa raha tokony ho délivrena dia mba mahatsapa tena, mba manantonana ho délivrena. Raha hitanao hoe ohatrany misy zavatra tsy raisinao, misy voatango mbola avo ao, tsy raisinao mihitsiny, mba manantona,
Fa ny olona tamin'ny andro lelailan'Andriamanitra tsy tadidiko Elisa, iny sa Elisa. Nanantona hoe lelan'Andriamanitra misy mahafaty ao ambilany. Satria nisy voatangom-bola avo tao. Fa ny solution dia avy amin'ny lelan'Andriamanitra iny ary tsy nisy fahafatesana intsony tao anatin'ny vilany. Wow! Tsy maretehaka ao an'Andriamanitra. Ekenina fa zava-dehibe ilay ianao manantona anay ametrahan-tanana. Fa ianao ihany koa aza manaiky e. Roay ny esprit de retard manaka anao tsy hanambady. Halleluja. Zavatra kely resako aminao ty a. Hoanao izay tratran'izany. Nanampy anay izy ty dia tiako hanampiana anao. Tamin'ny fotoana hanambadiako, taloha kelin'izany dia mbola natory ny fitiavako. Fa rehefa nanantona ilay vadiko amin'izao iny niresaka tamin'izany fotoana izany dia tsy haiko mihitsy izay nahazo anao hoe inona ary tsy nahatakarako an'izany. Hoe déclaration d'amour ange izany. Satria mbola natory nena azy efa ny fo. Fa rehefa nitaitra amin'izay nena, inona moa izany tsy nahatakarako an'iny hoe déclaration ange izany. Nanomboka nisy hafanana amin'izay tato. Ohatra ny te ahita anazy izany ianao nga izy tamin'ny tanàna nisy anay tany Antananarivo. Zany Tamatavy. Nanomboka Ngoma, te ahita. Te hiantso ianao fa raha hiantso ianao dia inona no resahana. Izy koa rehefa tsy nanaiky ianao navela ny tany ianao. Na ninona raha ho aza zany. Roako ny devoly tsy mety mivonga. Lasa tsy mifantoka amin'io fanahin'olona nampandraketana anahy io za. Zaho a Jesosy teo any an-danitra. Zao ny vavaka nataoko. Jesosy amijaly za zany. Fa raha tena avy aminao izy, sarotra aminahy Jesosy andeha hiresaka aminazy satria efa firy volana, firy taona niresany tamiko. Za koa tsy hanambany ny tenako izany e. Hoe zany andeha hiantsy lehilahy, andeha hikôty lehilahy. Ora vavy aza manao an'izany ianao. Atsao ny tenanao. Atao anatin'ny MP ato tsy hitany za. Ao ianao no mikôty anazy inona ary ty e. Ao ianao no mandefa ny sarinao any aminy any, manaja tena. Le sarinao le manao hoe iny. Inona alefanao any. Atsaraina daholo aminatin'io karazana application io amizay mba tena andola anazy tsara. Manaja tena. Halleluja. Iny nge ka olona ihany fosainy iny ihany nge anao dia anao ihany no sahirany. Fa ny alako lavitra zany. Fa zany vavaka. Hoe Andriamanitra raha anjarako iny lehilahy iny dia zao. Raha misy olona miaraka aminy any sarao. Fa marinany zany teneniko anao zany. Raha misy vehivavy miaraka aminy any sarao. Ary raha zany anjara aza vela ho taitaitra amina vehivavy hafa any ambadika any ny fony raha tsy aty amiko aty. Tonga amin'izay ny SMS. Tonga amin'izay ny appel. Inona koa moa mbola andrasana an'izany ray volana. Ka tsy te halala izay olona tany nanisy tany na tsisy zany fa efa anay izy. Anay mandra-maty. Halleluja. Ka rehefa tokony hanambady ianao, poteo ny fanahin'ny fahatarana.
Satria ny promotionao ange mety efa zana, mety efa niteraka, mety efa nanambady, efa marie, nefa ianao eo foana. Ary na izy aza ange dia gaga indraindray hoe anao mivavaka be, pasteranao enjana be, nefa ianao mbola tsy tafiditra ao anatina fanambadiana. Ary ny fianakaviana ihany koa amin'io efa te hanome vady anao. Efa te hanome vady ianao satria mba efa te hitanao hanambady izy. Nefa nareo tsy mitovy ny zavatra henonareo. Nenao tsy hoe izay lehilahy rehetra zao dia mety aminao daholy. Fa ianao ihany koa mba manana ny safidinao. Mety nahita lehilahy manam-bola tany izy. Ka navadin'olona aza dia fomba ny lehilahy manam-bola mampirafy. Dia tia ny arahanao dia raha mba tsy manaiky ianao mba miteny ny ao am-ponao dia lazainy fa misy voa. Fa fotoana androany poteo io. Hoy aho hoe poteo io. Halleluja. Fa ity lehilahy ity dia niteny hoe aza saponanao ny diako ozy izy. Aza saponanao ny diako. Ary nafinaritra tamin'ny Rebeka ihany koa. Izy efa love. Izy efa te hanambady. Andeha zaho ozy. Ka tsy manoty ianao raha manambady. Tsy manoty ianao raha mba mandinidinika anao hoe ahoana ihany raha ty. Fa poteo. Ny sainao miomana hanambady. Satria ianao nge na 17 taona aza mipetraka ao an-tranon'ny ray aman-dreninao, zaza foana ny anaranao ao e. Allô? Satria misy olona koa nge tsy miomana ny hanambady. Mbola miaraka matory amin'ny mamany. Tsy masara dreny. Zava-misy zany. Allô? Aza manaiky ianao. Iresakitsika zao an Jakoba. Jakoba ihany koa dia tratran'io esprit de retard io tamina fanambadiana. Nefa zany Jakoba zany teneniko anao olon'ny fanaty zany. Zany Jakoba zany teneniko anao olon'ny taridalana zany. Olona sensible tsara mihitsy zany mandre an'Andriamanitra ary manderaka izay taridalana hitarian'Andriamanitra azy. Dia mety exact amin'izany ianao. Mety efa nanangana altara ianao ny amin'ny ara-pitiavanao. Fa nandeha ny volana nitabatra ho taona mbola eo ihany ianao. Tsy mandatsy anao akory ty afatra Andriamanitra ty androany fa Andriamanitra ty hamonjy ianao, hampiditra anao any amin'ny tokantranonao. Wow! Fa niasa tamin'ny mpampiasa anankiray izy atao hoe Labana. Mba azahoany an'ilay vehivavy anankiray atao hoe Rahely, olona tena tiany zany satria io ny karamany hoe manompo ana 7 taona ianao. Fa rehefa tonga ny 7 taona satria tena tiany io vehivavy dia tahaka ny andro vitsy teo aminy zany. Kay ile ihany nomena anazy fa tsy Rahely. Fa tsy fomban-dreo zany hony ny mamoaka ny zandry alohany zoky. Fa raha te azo an'io ianao izy dia mila manompo 7 taona ndray mba azahoanao anazy. Tara tao anatina 7-10 taona. Zany 14 ans de mariage zany efa zaza firy zany. Tenoy tsara nge zahay e. Nohony io retara io ihany koa dia nanaiky niaraka tamin'ny olona tsy azo azony, olona tsy tiany akory. Misy olona tahaka izany ry tanora malala. Noho io esprit de retard io dia manaikinaiky olona tsy tiany akory. Ialao lavitra. Hoy hoe ialao lavitra. Aza manaiky miaraka amin'ny olona tsy tianao zany noho ny amin'ny anamaso. Satria efa mandroso taona ianao dia aloha ekena antiva ny namako rehetra efa tapitra nanambady daholo. Non! Tandray masao dia ho diso anjara voatendry amin'izany. Ary dia isorako an'ny pasterako tamin'ny fotoan'androny. Isam-bolana ozy mifadia haninao anao, ho an'ny ara-pitiavanao, ho an'ny fiainanao manokana, mba tsy hanaikinaiky olona tsy tokony ekena ianao.
tena ny encadré zay pasterako zay tsara mihitsy ary nataoko zany fa rehefa tonga ny fotoana be ny demonde tonga hatrany amin'ny olona avany ivelany ho any la réunion tsika no mipetraka dia mandinika kely ianao zany hoe tafaka izay raha hipetraka any la réunion euro ny miasa mety olona ny ivelany raha vavy malala ry tanora malala ny mikitikitika anao rehefa fantatra hoe tsy anjaranao iny dia adaboy ihany ny eto ange ho vita ihany io vao tsy alakasokasoka tota tsy arandromiromo na dia miteny azy izy hoe alaiko anao ka rehefa tsy izy io aza miteny hoe aleva zao fa misy olona ngetaka zany manaikinaiky olona izy tonga daholo hatramina pasteur tena hitanao mihitsy tena ny ao-pony mihitsy ho velariny aminao io fa isorako an'izay pasterako izay ny encadré anaty tsara tia tsy andehanako amin'ny sentiment zany satria ny tokantrano tsy ray volana na herintaona ka hialana fa za olona misy tenin'Andriamanitra mifehy anahy ary faninao anahy non tsy andehanako amin'ny sentiment ty na hitomany amiko eo azy ianao na hilelaka ny faladiako eo azy ianao hoeto ara-tongotro fa za tsy hijanona ela eto problème anao nge le olona efa tsy mety aminao tsy tianao dia mangataka rendez-vous aminao dia eny ianao dia miondrikondrika eny ianao dia safosafony tsara be kolianao ty nefa efa ty amin'ny aninanao aty ny tanany aza lalovinao ohatr'izany no avinao mba saro-piaro amin'ny tenanao halleloia mba ho hitako eo tsara mihitsy mba iza loatra ny hovadinao io ho hitanao eo tsara mihitsy zany ho vavany tsy nahazo fa i Jakoba nisy retara 14 ans nanambady tao anatiny izy natao fa mazava ny andro vao hita hoe kay tsy irahely ty fa ilea Jesus ozy pasteur pasteur Stéphane namaika azy ianao azay rehetra mampiditra demande io ekena daholo na ato amin'ny tompo aza sao dia mba tsy iny le olona fa ny anjara ho tsy miolaka izany pote io androany rava io androany tsy azonao sakitsakanana zany ny fanambadiako fa zany nataoko ny angany tery ny vavaka avy any tery ny vavaka avy any hoe raha misy olona miaraka amin'ny any dia sarao tena nataoko zany eto amin'ity altary ty no miteny ary efa fantany zany ny teneniko anazy zany satria za mijaliko izy any te hamofo an'io eo anaitaitran'io eo fa ozy Andriamanitra hoe ieniko zany avy amiko halleloia dia ny devoly ihany koa nge tsy mipetraka fa ahoana ny ray ny anaovako any reto ahoana ny amteko any reto amin'ny alalan'izay olona mamosavy any fa tsisy manaiky zany eto lambana koa io halleloia misy tanora zazavavy mandray lesona ve eto na lehilazy ianao mino fa miteny aminao Andriamanitra ny amin'izany fa tahaka izany Jakoba 14 ans izy niandry vady teo foana retard izy destiné hanambady fa nisy esprit de retard tao lasa niaraka tamin'ny olona tsy tokony olona tsy tiany akory aloha tao anatina 7 taona rehefa niteraka dia misy olona ngetaka izany manaikinaiky olona any izy dia miteraka any izy dia avy eo dia miala ao izy dia ohatrohatr'izany tompony hitanao androany raha ohatra ka sendra zany ny kanao Andriamanitra ny hevitra anao manokana hitondranao amin'ny lehilahy ny anjara voatendrinao sy ny vehivavy ny anjara voatendrinao halleloia ary amin'ny anara maheran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra ny miaraka aminao ka nataoko aza hoe efa firy ny zanakao ka iona amin'ny olony anjara voatendrinao io ianao
Andriamanitra ne miasa sy mitrantsehatra amin'ny fomba tsy hay hazavaina amin'izany. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Nisy esprit de retard ihany koa tao tamina karama. Ianao azavarina amin'io karamanao tsy mety omeny patron-anao io, azavarina amin'ny tsara anazy. Ratsy toetra. Reo lehilahy tena ratsy toetra. Zay mihitsy ny toetrany ka atao anara. Fa ny esprit de retard poteo ravao. Ianao aza manaiky. Fa misy karamanao zay efa tokony ho tonga eny an-tananao. Mety efa tokony natsangananao trano, nazahoanao tany, tsy fantako hoe nazahoanao armoire, tsy fantako hoe supporte. Fa tazominy le patron any. Karamanao zao dia tadiaviny tsy omenanao. Arambany tenanao torikonao torio izy fa za manaraka anao. Oeto rangany atota taratasinao amin'Andriamanitra andreo eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Oeto ny dosie anao, ny raro ny tokony anao. Halleluja. Tsy ny dosie io fa ny antsoantsonao, ny antsoantsom-bavakao. Hoe mijoro makanesy eto amin'ity altara eto mihitsy rehefa aveo raha ohatra ka ianao zay olona zay. Misy volanao any, karamanao any, atsemboanao any, herintsandronao any, nefa tsy omeny patron-anao. Ary mety efa tsy amin'io patron-anao intsony ianao no miasa fa mitoeran-kafa. Mijoro eto rehefa aveo. Oeto ny atota taratasinao, oeto any amin'ilay mpitsara marina. Halleluja. Fa manana avoka ianao. Manana ny Jesosy ianao. Jesosy nge mpisolo vavy. Avoka. Halleluja. Poteo dia ravao fa zany nge neny Jakoby. Impolo novana ny karamany. Ary na dia efa niala tao azy satria Andriamanitra niteny taminazy amin'izay hoe mela eto ianao. Dia rehefa nandeha dia mbola narany nge miverena ozy izy fa efa niskidy ianao ato amin'ny alina. Misy patron nge manao skidy ny mpiasany ao. Allô. Finao aza matahotra an'izany. Manana Andriamanitra mahery ianao. Mbola narany foana hoe miverena. Za ozy izy tsy verina fa efa impolo iny karamako zay ozy izy novanao. Karaha eto amin'ity toerany ianao androany. Manaraka any amin'ny tambajotra seraserany ianao androany. Misy karamanao anoany tsy meny mpampiasanao. Ataony andraso lava. Ataony andraso lava. Raha manome izy dia mety ray hetsy no omeny ianao. Nefa ny volanao any mety ray tapitrisa, mety folo tapitrisa. Tsy fantako hoe firy hetsy, tsy fantako hoe ohatrinona ny volanao, ray hetsy no omeny ianao. Ianao azavariana faly mahazo an'iny e. Fa jereo le karamanao any. Aza mionina manantona anay fotsiny efa nanantona ny tady, efa nanantona anay, efa nanangalako altara. Misy komba mila ataonao, mila potehanao io androany, mila mitsangana ianao mandravana io, manapotika an'io. Dia ho raisinao amin'ny ambongadiny karamanao. Halleluja. Mba fitiny kely amin'io akaikinao ary zay zavatra voarainao aloha dia mitohitsika ao anatin'ny hafatra rehefa avy eo. Teny anankiray indray no miresaka. Hita mihitsy hoe tena nahavoaray tsara ianao. Tratray misy retara ao amina resaka asa. Mbola ao anatin'ilay atao fa mety io tsika io. Le loha hevitra ao anatin'ity volana ty.
Diplômanao be da be, bac tsy fantako hoe plus 5. Manana diplôme momba ny informatika, manana an'izany tsy manana an'izao nefa dia mipetraka fotsiny eo io diplôme io tsy miasa. Misy retara ho aza manaiky. Baiboly dia milaza hoe ianareo izay mpampatsiaran'i Jehova aza mitsahatra. Misy antony Andriamanitra matoa miteny an'izany. Misy antony Baiboly matoa miteny an'izany. Hoe ianareo izay mpampatsiaran'i Jehova aza mitsahatra. Mila patsahivina anazy izany ireny teny fikasany ireny. Ka raha mbola tsy nitaterany taminao izy reklameo. Satria na dia efa isitranao ange ilay teny fikasany, na efa iainanao ange ny teny fikasany, ny devoly te hireklame, ny devoly ihany koa tsy manaiky. Tsy manaiky ianao isitraka an'ilay izy. Ohatra hoe resaka voka ohatra. Mireklame ny devoly, anala n'io zazy eo am-boka ao, anala n'io zazy eo akibo ao, amona n'io zazy eo piterana ao. Ianareo izay mpampatsiahan'i Jehova aza mitsahatra. Teneno amin'ny reny teny reny. Manatombo izany ny olona mahafantatra tsara an'ity. Mazotoa ihany mamaky Baiboly. Rehefa tonga aty dia mitondra Baiboly. Aza manaiky tsy manana Baiboly izany. Totaly io fotsiny ange io akanjo sy kiraro anaovanao io hoe. Dia ohatrinona ny Baiboly? Sy ny ireo firavaka anao ireo. Nefa ato ny tena fiainana. Na misy Baiboly aza any anatin'ny telefonanao hafa ihany ty. Ary antsika mpanompon'Andriamanitra aza rehefa andray anjara fanompoana vao hamaky an'ity. Fa tsy malasa antsika lavitra izany. Mamparetara antsika izany. Allô? Indrandray ange misy voyage efa tokony toerana efa tokony nandehana antsika. Fa retardeny Satana. Enao tsy mahazo mivoaka ny lavalon'ny nosy izany osy. Ka na dia efa eo zao aza ny fahasoavana hitondranao miakatra. Misy tantininanao, kozininanao any andafy any. Heverinao nga fa izy niresaka taminao iny, olona niresadresaka fotsiny. So Andriamanitra te hitondranao miakatra e. Retardeny devoly ataony tsy tonga any an-tsainy na ataony devoly izay hisy olana aminareo, rava ny fifandraisanareo. Rava ny relationareo. Tononoko androany, izay relation maty rehetra, velona indray manomboka androany. Manomboka amin'izao lera zao, amin'izao minitra, amin'izao seconde zao, amin'ny anaran'i Jesosy miverina amin'ny laona ny relation rehetrarehetra. Na ny relation any ivelany, na ny relation eto Madagasikara, verina amin'ny laona izany, verina amin'ny laona izany, verina amin'ny laona izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Misy olona efa tokony hanangana trano, misy construction atao. Fa misy retard ao. Lasa tsy sa zany izy. Ary na dia efa mitsangana zao aza ny trano devoly tsy manaiky, ataony izay tsy havitan'io. Ianao fa tsy efa nahita olona nanangana trano tsy nahavita. Olona manao belotiny eo, ny akony eo. Reny ange tsy tonga ho azy fa ara-panangy reny e. Any amin'ny ara-panahy no any devoly mikomandy ny zavatra ataony aty amin'ny monde physique aty. Kaza manaiky re androany amengavenao a. Poteo ny esprit de retard androany. Aza miandry nanam-potika an'io fenao no manapote azy. Misy zavatra ange indraindray business tokony efa nazahoanao vola mihitsy ne, tsetra fotsiny sisany nataonao. Firy ny labzy maty. Ino zao dia raha hanina zao.
eny aniny nge dia tena vehivavy tsy manjary tsy matahotra n'Andriamanitra efa zay zao niaraka naneran'le izy dia kay io zavatra io kay za fotsiny narirarirany namidiny fa kay le zavatra kay efa oke fa za tsy nampidiriny tany anatiny tsy noliny loatra ny problème fa misy devoly eo ambadika an'io jaranao ny manapotika azy androany jaranao ny mandrava azy androany anjaranao ny tsy manaiky androany fa efa nomenanao ny fahefana zay tenenao dia mitranga zay tenenao dia mitranga allo patsahivy an'Andriamanitra ny teny fikasany fenao zanany mety eza tena ho zanak'Andriamanitra tsara mitoetra tsara ao amin'Andriamanitra tsy maditra mora narina mora itsy dia takio ny teny fikasana efa nampanantena eny jereo tsara nge hoa fa Andriamanitra nampanantena n'ilay tany Kanana hoe afaka 700 taona fa afaka 300 taona vao tafavoaka tao ka tsy Andriamanitra niova hevitra fa nisy retara tao retardeny devoly ny valim-bavaka tokony efa sitranao tokony efa sitrahako sotra Jesosy dia io vakitsika indray ny Exodosy 2:2 manomboka marana dia hiditra lalina Exodosy 2:2 eo amin'ny 9:7 sy 7:10 tsika rehetra miara mamaky ary rehefa tonga teo amin'ny regoela rainy izy dia hoy izy nahoana ny tena lako toy izany anareo androany naninona hony nahoana ny tena lako toy izany anareo androany ary hoy izy ireo nisy lehilahy Egyptianina anankiray namonjy anay tamin'ny tanany mpiandrondry sady nanovy rano anay dia nampisotro ny ondry amanosy ity regoela ty zany na Jetro rafozany Mosesy dia nafantatra fa amin'reto zanany vavy reto misy retara raha aman-dreny ianao tonga eto aza mipetrapetra potsiny ianao androany aza mangingina fotsiny raha ohatra ka matsikaritra ianao hoe misy retara amin'ny zanakao zavela hiady rery ny zanakao halleloja mety efa mandroso taona izy nefa tsy mbola tafiditra ao anatina fanambadiana mety efa mandroso taona izy nefa tsy mety miteraka ampio izy androany amin'ny alalan'ny vavaka ataonao zava-dehibe iny ataonao iny hoe mba manatona ho any paster mba manatona ny paster anay satria mety tsy mivavaka ato izy reo azo ifampiresahana tsara omena ho any mihitsy ny numero nga izy miantso enina dia efa niantso azy izy ianao aza mionina amin'izany hoe efa niraisiny dada satria mety nanantona mihitsy anao hoe misy zanako izay dada ohatran'izao problèmany dia tiako mba raisinao izy dada aza mionina amin'izany ianao allo nahoana ozy izy no tonga nalakinareo andeo averintsika izy teo 9:7 teo ary rehefa tonga teo amin'ny regoela rainy izy dia hoy izy nahoana ny tena lako tonga toy izany anareo androany dia ozy izy hoe misy lehilahy Egyptianina zay ozy i Mosesy nge io i Mosesy nga Egyptianina fa avy tany Egypta fotsiny izy dia mbola lambana Egyptianina ny nanaovany avy any ho anao manaraka any amin'ny tambajotra serasera any raha misy esprit de retard ianao androany esory ny avonavona satria mety tsy zanakato ianao fa mety sendra nanaraka nyty compte ty fotsiny fa raha mety ianao androany zany afatra zany afaka ny anafaka anao halleloja zany hoe nisy fanampian'Andriamanitra tao noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga i Mosesy nataon'Andriamanitra nanafaka an'ireo tamina esprit de retard tamina fahatarana jerentsika tsara nge fa misy lehilahy anankiray ranomarina ankizy Joséa 9 taona nanomboka nanjaka
Valo taona nanomboka nanjaka. Raika amby 30 taona angamba izay nanjaka tany Jerosalema. Avancé zany izy. Ina moa dikan'izany? Misy olona mety ny fiainany. Mbola tanora nefa efa mantangana trano. Misy tranony ery amabibo, misy tranony ery. Mbola tanora nefa manana tsena ngeza be, manana kankey ery, manana grossiste, nefa mbola tanora. Mbola tanora nefa efa manana fiara, manana tisserie. Ary misy zany mbola tsy manambady akory fa efa manana fiara. Mbola tsy manambady akory fa efa manana trano. Enina dia trano taolona aza trano zany. Hatsangany zavatra nenao amin'izao taonanao zao. Hatsangany zavatra nenao amin'izao taonanao zao. Tononoko ny fahasoavan'Andriamanitra miasa eo aminao. Izay zavatra tokony natsanganao hatramin'izay, hatsanganao manomboka amin'ity taona ity, amin'ny anarana maheran'i Jesosy. Andriamanitra ne hanomenao fahafahana. Andriamanitra ne hanomenao moyen hanangananao an'izay tsy voatsanganao hatramin'izay. Hanangana tsena ianao tafatsanganao amin'ity taona ity zany. Hanangana trano ianao hisy fanampiana mahagaga ho ataon'Andriamanitra aminao. Hanangananao an'izany. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Azaho toerana tompoko. Dia ngo vakitsika farany tantara faharoa toko fahaefatra amby 30:1 Valo taona Josia fony izy vao nanjaka, ary raika amby 30 taona no nanjakany tany Jerosalema. Magaga zany a. Valo taona ko mpanjaka. Fa kingo rehefa tonga any an-trano any fa mahavariana. Ary izy valo taona nanjaka io tsy nierenan'olona. Na nisy nierina anazy aza pendant 31 ans izy nitondra fanjakana. Nitondra fanjakana. Afaka ny atafatsangana zavatra goavana ianao. Afaka ny atafatsangana zavatra goavana ianao. Afaka ny atafatsangana zavatra goavana ianao. Andriamanitra ny miasana amin'ny fikasana amin'ny fanaovana. Ka raha misy fikasana nangan-javatra ao anatinao ao, atao fa mety io. Atao fa vitanao io. Miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra, miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tiako manomboka hitsangana ianao zao. Fahasoavan'Andriamanitra ne hanampy ianao amin'io zavatra tsanganao io. Fahasoavan'Andriamanitra ne hanampy ianao ny amin'ny trano efa natsanganao. Fahasoavan'Andriamanitra ne hanampy ianao ny amin'ny tokantrano efa miorina io. Tsy fantako hoe firy taona, firy volana. Ka raha mangozozo, fahasoavan'Andriamanitra ne hanampy ianareo mivady. Fahasoavan'Andriamanitra ne hanampy ianao. Halleluja. Fa misy ny atao hoe hafainganam-pandeha avy amin'Andriamanitra. Misy ny atao hoe accélération divine. Tsy maninona aloha raha tara ianao tonga eto amin'ity toerana ity. Raha tara ianao vao tafiditra ao anatin'ny fanambadiana nefa tokony efa eo. Tsy maninona raha tara ianao vao miteraka efa tokony ho teraka. Mety ménopause. Ménopause io fa tsy ménostop. Halleluja. Avelao hiakatra ny finoana any anatinao any androany. Fa ny vitan'Andriamanitra tamin'ny Madame Sarah, na dia efa ménopause aza, vitan'Andriamanitra aminao na dia efa 45 ans azy ianao. Na mety efa 50 ans azy ianao, vitan'Andriamanitra ao zany. Ny Andriamanitra ao, Andriamanitra surnaturel. Ary ny zavatra surnaturel amintsika aza, naturel aminy a. Jesosinao mamaky rindrina, mamaky limite. Ka na milimite ianao ny devoly mametra anao hoe ianao rehefa manambady tsy mihoatra ny 5 taona zany dia mitady hafa indray. Non, Jesosinao mamaky limite. Izay no mahatonga na miteny aminao hoe na voasambany azy ianao tonga eto mitenena. Aza manaiky akombony Satana zany ny vavanao fa mitenena. Halleluja.
Mino fa naranitra tsara ianao zay tao anatin'izay afatra izay. Andriamanitra surnaturel ny Andriamantsika mandeha ambony rano. Mampitsatra tafio-drivotra amin'ny alalana teny ny ray mandeha avy eny ambavany. Ka izany tenina alefa n'Andriamanitra avy eny ambavany mpanompon'Andriamanitra izany rangahy. Raha ohatra ka mitojo tafio-drivotra ny sambonao, afaka ampitony, afaka ampijanona ny tafio-drivotra. Hatrehanao izany teny izany, raha mety ianao, raha manaiky ianao, raha tsy hanaiky ianao, raha iantsoantso ianao, raha vonona napotika an'io esprit de retard io ianao, raha vonona nidravana io ianao, mandresy an'io ianao rangahy, mandresy an'io esprit de retard io ianao Ya! Jerentsika tsara nge Elisa. Iaba nandeha tamin'ny kalesiny moyen de transport tamin'izany fotoana izany. Fiara izany raha amin'izao fotoana izao. Fa rehefa nasainy nandeha izy, mandeha anamalaky ianao sao dia voasakany ranonorana izy fa mbo misasasasa, isasasasa zato ranonorana. Fa verifio ny baibolinao fa afaka niazakazaka talohan'io iaba io izy nefa izy nandeha tamin'ny tongony. Ka hoe ao aminao hoe afaka ny atsangan-javatra ianao. Halleluja. Na dia ataoko aza hoe mety efa nahazoazo taona ianao, tsy miasa, tsisy asa, dia efa any amin'ny zanaka aman-jafonao ianao no mahazo fanampiana, afaka ny atsangan-javatra goavana be ianao. Ary isy fanampiana magaga ho ataon'Andriamanitra aminao amin'izany. Fa mietse amin'izay eny an-tananao, any amin'izay kely eny ampela-tananao, fa ny kely tonga arivo. Afaka no tafavoaka ianao. Tsy misy olona metehatra amin'Andriamanitra ka tahaka ny olona metehatra amin'ny hazo boboka izany. Fa Andriamanitra tsy hamelanao any amin'ny antsasadalana izany. Andriamanitra tsy hamelanao irery izany. Halleluja. Raha reraka ianao atanjany, raha lavo ianao arenne, raha fabaraka ianao tafiny voninahitra. Fa andao ampiasaina ny fahefana nomen'Andriamanitra antsika androany. Andao ampiasaina. Aza manaiky anotsona ianao. Fanamasina ny hanampy ianao an'olo-tsainanao. Ampatsiahanao an'ireo teny tokony hijoroanao, teny fikasana tokony hijoroanao. Fa efa Andriamanitra izao no ny teny hoe hitondra an'ireo any amin'ny Kananany, fa mbola nisy 30 ans tao retara. I Jakoba ilay olona fanatitra, ilay olona sakrifisa, ilay olona mandeha amin'ny taridalana, olona itenenan'Andriamanitra nge izany Jakoba izany. Nisy fotoana rehefa nisy contrat, satria henjany io patron io raha hanovanova ny resaka ifanaovana. Fa hoy Andriamanitra niseho taminy hoe alaivo io azo popola io dia tena voasy io. Dia eo ireo an'ireo natovy mifanambady fa ho hitanao fa ilay zavatra tokony anao mihitsy ny avoakan'ireo. Fa niaikatra amin'ny zanaka io patron io hoe lasa n'ity Jakoba ity daholo ny arenan'ny papa kozy. Any amin'ny zanak'Andriamanitra no mitonatonana ka. Nefa jereo fa mbola tratrana retara tahaka izany 14 ans tao anatina fanambadiana. Indraindray io esprit de retard io tsy te halalan'izay altarantsika. Indraindray ihany koa na dia sensible tahaka izany aza ny fanahintsika mandre an'Andriamanitra. Ankoatrintsika mandre an'Andriamanitra miaraka tahaka izao, mety mandre azy mangingina any amin'izay toerana hitokananao any ianao. Fa ny esprit de retard tena miaritra trèfle eo foana. Miaritra eo foana izy. Anatarantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fotoana androany mila mitsangantsika, mila tsy manaikintsika. Halleluja. Mila tsy manaiky, mila mandravana io, mila manapotika an'io amin'ny fahefana mihitsiny. Manao marche de prière tahaka an'ilay lehilahin'Andriamanitra anankiray nihiditra tao anatina trano anankiray izy dia niasa dia hoy ny baiboly. Marche de prière nge izany satria maty io zanak'olona io, nangataka tamin'Andriamanitra mba ho velona ny zaza, fa nievina impito ny zaza, velona ny zaza, natolony ny reniny hoe io ny zanakao.
Kana mety maty ny ara-pitiavanao, maty ny ara-bolanao, tsisy manjary jiaby zaka jiaby tonga eto amin'ity toerana ity. Za manaiky ianao androany fa mbola afaka niova ny tantaranao. Mety mampalahelo ange ny tantaranao raha atao filme, mety mampiempinempina tena gidra 100%. Hozy izy le anina amin'ireny anina reny tsy hinanam-pahakony. Fa za manaiky ianao androany, raiso ny teny androany, fitaovam-piadina mahery vaika avy amin'Andriamanitra hoentinao miatrika an'io kanao io, dia aza manaiky ianao fa ho hitanao zany Andriamanitra mibatanao zany, ho hitanao zany Andriamanitra mamindra toerananao zany, ho hitanao zany Andriamanitra mandoko ny fiainanao, manao coloriage ny fiainanao zany raha mety ianao. Halleluja. Mino fa tsisy olona anao ohatry zao eto androany, tsisy olona tsy vavaka eto androany. Halleluja. Sauveo ny fiainanao, vonjeo ny tenanao, vonjeo ny hoavinao amin'ny alalan'ny vavaka ao androany, amin'ny alalan'ny fandravanao an'io esprit de retard io androany. Volanao any aman'olona tsy mety omen'olona. Ampy izay tabataba nataonao anazy izay. Ampy izay mesazy nalefanao anazy izay. Eto tsika androany andefa mesazy any amin'Andriamanitra. Eto tsika androany andefa resaka any amin'Andriamanitra momba n'iny volanao iny. Aza manaiky vola tokony efa sitranao ange. Ary misy fotoana Andriamanitra efa nitana azy mihitsy hoe omeo fahafahany iny olona iny Andriamanitra mba ahafahany manome ny volako fa navadika ny nangala balina na friperia hafa tany koa izy. Allo izy ampiasaiko ty fa iny tsy afaka manao nininy zany iny. Fa iny olona mivavaka iny, olona matahotra an'Andriamanitra iny, mahafinaritra be ny pasteran'iny. Ary iny no mivavaka na ampiasainy olona vola tokony nalefa taminao ny devoly zany te iretardeany io vola io tsy hoany aminao e. Azonao ve le izy? Poteo io androany, ravao io androany. Halleluja. Mitenena amin'io fanahiny fahatarana io androany. Andraisanao ny volanao amin'ny ambongadiny, hanefanao ny voadinao. Halleluja. Dia taterao ny voadinao. Iny ange ka efa enregistré miaraka amin'ny anjely any an-danitra any iny e. Satria mety izay mihitsy nentinao mitaky anazy hoe Andriamanitra misy volanao ange amin'iny e. Fa io esprit de retard tsy manaiky. Allo izy aritraritra eto. Io ange io délivrance io ange ka izay voatonona ihany ny mandeha. Izay voatonona ihany ny mandeha. Karaha mety tsy azo ny vavanao mihitsy izy hatramin'izay. Izy eo foana. Misy fotoana ange mipitika aminazy io afo angatanao io hoe feu. Iaretany eo foana. Ampy izay ny aretany izay. Dia gaseo izy androany hiala amin'ny fiainanao. Hiala eny aminao. Halleluja. Za manaiky ianao androany, roi io androany, poteo io androany, rava io androany. Tsy mila anao hoe tsy mila anao miala ianao. Andriamanitra ange hanampy anao tahaka ny nanampiany an'i Jakoba. Tahaka ny nanoloran'Andriamanitra saina an'i Jakoba ange ny nanoloran'Andriamanitra sainanao ny amin'ny businessinao, ny amin'ny ara-bolanao, ny amin'ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Andriamanitra ny rainao anahiditra ny sehatra amin'ny kanao. Andriamanitra ny rainao anahiditra ny sehatra amin'ny kanao. Tahaka ny Jakoba laza hoe raha Jehovah Andriamanitra ny ray kosa izy niseho anao tamin'ny alina, tena velanao nandeha maimaimpona mihitsy aho. Satria io esprit de retard io te hampialanao maimaimpona e. Misy olona tokony hitondra fiara tsy mety mianatra any amin'ny auto-école. Anjaranao zany androany manapotika an'io dia tsy manapotika an'io ihany fa ndana manontany tsy fantako hoe any amin'iza. Ohatrinona hoe aza miandry fiara tonga vao hianatra. Ty borsako ty ve? Ndana. Dia raha tokony hinana composé ary dia mba miafy. Tokony hinana la soupe dia mba miafy. Allo, ny problème koa ange anao tsy maharitra indraindray efa lena priminao efa caisse noire.
So dia misy zavatra tokony hampandeferina satria hiady ingatsika misy zavatra zany tokony atao fa tsy andrasana hoe rava potika potehako mandresy wa fa misy zavatra tokony atao ihany koa. Halleluja. Vitany hafa ve dia tsy vitanao? Vitany hafa ve dia tsy vitanao? Halleluja. Avelao koa ny olona mba hitangorona hividy zavatra any aminao fa anao ity fandravana ity zavatra ity ny fandroitam-barotra fa tsy mila makaria anao maka zavatra fafafinao eo. Raha mafy eo anao dia raha lefa avy ny vavanao no amasinao enao ihany nanamasina azy io ny apariparitaka anao eo. Halleluja. Sa manaiky mba mpanompo samby zany. Reny nge inspiré. Avelao ny fanamasina inspiré anao androany eto amin'ny fanatrehany. Halleluja. Velao izy inspiré anao androany eto amin'ny fanatrehany. Dia sady mandrava ihany koa ianao mila vady io mba manamboatra tsara ihany koa ny anina fa ny olona nge tsy ny vavako tsy ny ara-pananao ihany no jeren'ny olona. Hallo. Ray ny volonao ohatr'izany, volo tsisy menaka, inona ary ty? Farafaratsy ny vidy vaoko ao koa. Le izy sady efa tsy nasiana inona moa le mampafrize volo reny? Curly. Grain de lait. Fa dia naturel tonga dia allô, nify amboaro ataovy détartrage makanesany amin'ny dentiste. Izy eny tiako zay fa le nifiny kosa aloha tena oka mariny. Taoko ahoana ny anoroka an'ino izy? Raha misy efa bangana eo andana makany hoe jerena hoe ohatrohatry ny ahoana ny mety atao an'io atao fausse dent. Fa tsy anao ohatr'izao foana ianao isaky ny me. Raha loko dia tapeny indraindray misy fofona nge vao miteny anao dia misy fofona le izy. Fa tsy vavaka eto daholo tonga dia mivavaka eto anao dia tampona daholo ny anina rehetrarehetra dia madio daholo. Fa misy zavatra tokony atao, misy olo itenenan'Andriamanitra ve eto Halleluja. Dia mba minana hanina ihany raha ohatra ka mety efa somary nidikidina ny poids. Rehefa nahazo azy mandehana miditra salle. Allô, ho ataontsika le hira hoe tsy manaiky ao fanahy eo raha tsy kasinao indray. Dia io hery io rehefa aveo no entinao mandravarava n'io esprit de retard io. Halleluja. Ampy izay fahatarany izay ry satana hoe tsy manaiky tarainao intsony izao vehivavy izao amin'ny anarana herin'i Jesosy. Izay zavatra ao anaty tonto rehetrarehetra zany déclenchenao amin'ny alalan'ny vavaka ao androany. Hey, ataontsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Toy ny tany karakaina. Afaka tonga dia mivavaka ianao na tsy hainao ny hira, afaka tonga dia mivavaka ianao. Hey, ribababababa shetekeremaya. Hey, toy ny tany karakaina kamilara mangetaeta ranon'orany fanahy maniry mafy anao niokasinao indray. Dia averintsika toy ny tany karakaina ampitomboiny etaetanao an'Andriamanitra. Toy ny tany karakaina kamilara mangetaeta ranon'orany fanahy maniry mafy anao niokasinao indray. Avy fanayo si manaiky ao fanayo raha tsy kasinao indray. Ilay herinao, ilay
fanayo ratsika sina windai ilai kuneri now ilai kuneri now avi fanayo hey hey riba baba shente kere mama zondo yeah avi fanayo avi fanayo avi fanayo avi antuya tanan fanamas na avi fanayo avi fanayo timanaki ya fanayo ratika sina wida ilai kuneri now ilai kuneri timanaki ratika ilai kuneri now ilai kuneri now favaktsika zao a raha ianao le manana vola manolona nefa tsy mety omen'olona ny volanao mety olotsotra olona pakaentana aminao olona nitaraina taminao na mety mpampiasanao a tonga avy eto amin'ity altara ty mihitsy mivavaka ary tsy mandoalika ianao no mivavaka fa mitsangana ho anao kosa matsapa hoe misy retara amin'ny fiainam-pitiavana misy retara amina karazan-javatra maro arak'ilay tenin'Andriamanitra teo a aza manaiky ianao eo mpitsanganana eo poteo io androany ravao io androany ravao ny esprit de retard ianao fa tokony hanangana trano tokony hatafatsangana trano tokony efa niteraka tokony efa nahazaza tokony efa nambady ravao io androany poteo io androany aza manaiky ianao andao samy antsoantso aza manaiky aza miandra ny vavaka ataoko anao aza miandra ny vavaka ataony mpanao délivrance anao na ataony dadanao fa loary eo anatrehan'Andriamanitra ny feo anao dia mitenena poteo io ndao samy vavaka amin'izao fotoana izao ho anao mpiandry aza variana miodikodina mivezivezy miandry olona omena sachet na miandry olona menjery fenao mivavah tahaka izany ho anao pasteur plein temps mitenena aza manaiky raha vao dia poteo amin'ny anara-maheran'i Jesosy mitenena mafy dia aza manaiky ianao tsy manaiky an'io esprit de retard io a mandrava an'io fanahiny fahatarana io a ravako amin'ny anara-maheran'i Jesosy potehako amin'ny anara-maheran'i Jesosy potehako amin'ny anara-maheran'i Jesosy ravako amin'ny anara-maheran'i Jesosy rava amin'ny anara-maheran'i Jesosy potehako amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy ravana ny fanahiny fahatarana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ravako izany potehako izany poteo efa nomen'Andriamanitra anao ny fahefana efa nomen'Andriamanitra anao ny hery
Esprit de retard, retardez follanao. Retardez follanao à l'extérieur. Puteu, rafau, amnenaran de sos. Retardez voyage não à l'extérieur. Retardez fula tukunoas não. Retardez niasa não. Retardez fula não. Ravon esprit de retard, retardez folla não à l'extérieur. Retardez voyage não. Retardez niasa não. Retardez nisavatra tukunia ur não. Construction tukunia to não. Retardez projet não. Ravon retardez fula não. Ravon amnenaran Jesus. Puteu amnenaran Jesus. Asamanak. Mitenenam faefan. Misiernan remanta wanatna wow. Mis faefan ay fanumenan remanta now. Amnenaran Jesus. Rafa esprit de retard. Rafa con esprit de retard. Amnenaran Jesus. Amnenaran Jesus. Amnenaran Jesus. Putea com amnenaran Jesus. Putea com amnenaran Jesus. Rafa com amnenaran Jesus. Ofer flopé. Fafá mafi. Fafá mafi. Azamanaki. 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 Esprit de retard, fula não ane manulan, fula não ane patrão não, fula não ane manulan, Rafau, puteu amnenaran Jesus, puteu amnenaran Jesus. Esprit de retard manakanan fula tukunutunga tapelatanaku, tukunutunga etatanaku. Anova kuni ni projeto puteia kwamnenara mayaran zasosan yonam nyafsan yonam nyafsan yonam nyafsan yonam nyafsan yonam nyafsan amnenaran zesos rafa kwamnenaran zesos rafa kwamnenaran zesos puteia kwamnenaran zesos. Fanamiasam nulanana na fula. Fanamiasam patrono. Puteu. Rafau. Amnenaran Jesus. Asamanai kenau. Esprit de retard manakana. Retardez zavatra tsangaku. Zavatra tokony ataoko. Rafako sansao. Puteko sansao. Amin'ny anaran Jesus. Rafako amin'ny anara mayaran Jesus. Tsy manaiky an'izany. Tsy manaiky an'izany. Lazao ny teny fikasana. Teneno ny teny fikasana. Ianareo zay papatsiany Jehova. Aza mitsatra. Ianareo zay papatsiany Jehova. Aza mitsatra. Lazao zay tenin'Andriamanitra momba anao. Hey! Natao anao ny fahasalamana. Natao anao ny zanaka. Natao anao ny fiainana ambony. Natao anao ny fiainana manjary. Natao anao ny fiainana feno voninahitra. Wanao ananan'olona vola. Considérez eo amin'ny efitra ny fitsarana ny misy anao. Manana avocat ianao de Jesus. Tenena amin'ilay mpisolo vavanao. Hoentony atolatra taratasynao. Hoentony dosianao. Considérez hoe ao amin'ny trano fitsarana ianao zao. Considérez ho an'izany. Mitenena manana solo vava ianao. Takio ny zoanao. Eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Takio ny volanao. Mety efa nyteny izy hoe tsy omeny ny vola. Mitenena androany. Mijoroa amin'ny tenina alefa n'Andriamanitra ho anao. Mijoroa amin'ny tenina alefa n'Andriamanitra ho anao.
fotoana izao anaovanao déclaration, idéclarenao fotoana izao, ireklamenao zay zavatra tokony ireklamenao. Aza manaiky ianao, aza manaiky ianao, miantsoantso eto amin'ny faratrehan'Andriamanitra. La distance n'est pas une barrière. Hey! Azareraka ianao, azareraka, azareraka. Misy fiainana nefa tokony iainanao. Misy fiainana nefa tokony iainanao. Misy fiainana tokony efa iainanao. Ampy zay io Andriamanitra ny toeranareo tamin'ity tendrombohitra ity. Ampy zay io Andriamanitra ny toeranareo tamin'ity tendrombohitra ity. Aza manaiky ianao. Mifindra toerana amin'ny alalan'ny antsoantsonao androany, amin'ny alalan'ny antsoantsonao androany. Hey, rabashika rarabo, ribabababa shente kere mama zondo. Azareraka, 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 azareraka. Pessoa mitsy ny totondronao, tenena amin'ny fahefana. Aza malemilemy zany, aza malemilemy zany, aza manao vavaka malemilemy zany. Tsy mila anao azy Satana. Miala eo amiko ny esprit de retard. Amin'ny anaran'i Jesosy, potehako zany, potehako zany, potehako zany, rafako zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Retardé ny fahasalamanao, retardé ny fiainana manjary tokony efa iainanao. Fa mety io ataonao io fa tohizo. Fa mety io ataonao io fa tohizo. Fanayo ratsika sina windai ilai kunyeri now ilai kunyeri now. Rasita ko dia ferem zela saiko ry Satana nteny aminao azao enao manatara ny zavatra tokony ho tonga eo amin'ny fiainako. Io esprit de retard io mandidy anao azao,
Manodidina ao azao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny esprit de retard miretarde ny projetako. Ny zavatra tokony hatsangako. Ny volako. Ny fiainana feno voninahitra tokony iainako. Manodidina ao azao. Mandroaka anao azao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Io esprit de retard io manakana valim-bavaka. Manakana fiainana manjary. Tokony efa iainako. Tokony sitrahako. Manodidina ao azao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny esprit de retard miretarde ny trano atsangako. Miretarde ny vola tokony efa raisin'ny tanako. Miretarde ny vola tokony hitrany amin'ny compteko. Miala izany amin'ny anaran'i Jesosy. Miretarde ny fandraharako. Miretarde ny ara-bolako. Miala eo amiko izany. Tsy manaiky anao a Satana. Mandana ao hatramin'ny farany aho. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny esprit de retard miretarde ny asako. Miretarde ny asako. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miretarde ny contrat. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miretarde entana tokony tonga eo amiko. Miala eo amin'ny fiainako. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako tohizanao izay vavaka izay. Mety miretarde ny vady tokony anao. Anjara vady tokony anao. Asa tokony anao. Contrat ngezangeza tokony anao. Businessinao. Ravao. Poteo. Amin'ny anara maheran'i Jesosy. Aza nanana antra. Aza manaiky reraka. Aza manaiky reraka. Aza manaiky reraka izany. Retarde prophétie. Prophétie fanomen'Andriamanitra anao. Retarde ny devoly. Io fanahy miretarde fatanterany faminanina io. Fatanterany faminanina io. Zavatra tsara. Nefa retarde ny devoly. Mandravany izany azao. Manapodika an'izany azao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ravo amin'ny anaran'i Jesosy. Ravo amin'ny anaran'i Jesosy. Potehako amin'ny anaran'i Jesosy. Mety misy mpanompon'Andriamanitra naminany anao. Namotsitra telo anao. Nefa retarde ny Satana. Retarde ny Satana. Tsy ho tanteraka. Ravao. Poteo ny esprit de retard. Déclenchez-o amin'ny lalan'ny vavaka ao. Déclenchez-o. Ireo zavatra ao anatondreo. Ireo zavatra ao anatondreo. Déclenchez-o. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hivavaka ho anao ao anatin'ny 2 minitra zao. Atiako ianao hifantoka tsara.
Ao anatin'ny 2 minitra ity vavaka ataoko ity dia dangereux ho an'ny Satana. Minono mpaminany dia ho ambininy ianao. Halleluja. Vavaka ho anao azao. Raha eo amin'ny anara maherin'i Jesosy ny vavako an'ireto olona ireto zao. Zay esprit de retard miretarde an'ireo karazana teny faminaniana efa nomenao azy tamin'ny alalan'ny olonao. Prophète, prophétesse. Tena votsotro teo ambava nay. Ray ny ara-panahy, reny ny ara-panahy. Tokony efa nisitrahany tamin'iny taona lasa iny. Tokony efa nisitrahany tamin'iny volana janvier, février, mars, avril iny. Nefa niretardeny Satana. Tonono kianjerany niafo io esprit de retard io zao. Manakana fatanterany teny faminaniana amin'ny anaran'i Jesosy. May. Amin'ny anaran'i Jesosy. Naminany ianao ny mpanompon'Andriamanitra fa hiteraka ianao. Naminany ny mpanompon'Andriamanitra fa intaona lasa intaona ny mariagenao nefa tsy nitrango zany fa niretardeny Satana. Naminany ianao ny mpanompon'Andriamanitra fa isy vola ho tonga eo aminao nefa tsy tonga akory. Isy contrat ngeza be ho tonga aminao nefa tsy tonga akory. Hiteraka ianao nefa tsy tonga akory. Tononoko io fanahy io ianjerany niafo n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Lay Andriamanitra mamaly amin'ny afo. Lay Andriamanitra mamaly amin'ny afo. Tononoko misokatra ny lanitra midina ny afo avy any an-danitra makany amin'io fanahy io izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. May amin'ny anaran'i Jesosy. May amin'ny anaran'i Jesosy. Zerina nakana ny teny faminaniana nomena Andriamanitra anao tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra niza. Io fanahy manatarana io fahatanterany teny faminaniana io. Ianjerany niafo n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ianjerany niafo n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ianjerany niafo amin'izao fotoana izao. Very filoha be mifatoa tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy. May. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko isy tanan'Andriamanitra may vaika hibatanao analanao amin'io toerana io, amindra toerana anao, hitondra anao amin'ny fahatanterany teny faminaniana nampiasan'Andriamanitra ny mpanompony tamin'ny alalan'ny faminaniana ho anao. Tanteraka zany, tanteraka aminao zany, tanteraka aminao zany, tanteraka aminao zany, tanteraka aminao zany. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Esprit de retard, retardé, ny anjara vady tokony anao. Ny anjara vady tokony anao. N'aiza ianao la distance n'est pas une barrière. Tononoko ny herin'Andriamanitra mikasika anao zao. Ny herin'Andriamanitra mikasika anao zao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny tana maherin'Andriamanitra manala anao amin'izany toerana izany. Mibata anao any amin'ny toerana tokony ho isy anao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Mitrango zany. Tanteraka zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Na firotaona ny retardeny Satana anao amina fiainana tokony efa iainanao, amina trano tokony efa natsanganao, tokony hipetrahanao, vady tokony efa niaraka taminao, projet tokony efa tanteraka. Na inona tononoko isy accélération divine, isy fanampiana magaga tsy takatry ny saina ho ataon'Andriamanitra aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko ny afin'Andriamanitra makany amin'iny tananao anankiroa iny zao. Makany amin'iny tananao anankiroa iny zao. Zay esprit de retard ny retardeny vola tokony ho raisiny iny.
vola tokony ho raisiny iny, vola tokony raisiny ny tananao iny, nefa ny sakana ny devoly, ny sakana ny devoly, ny sakana ny devoly. Ny afin'Andriamanitra midina amin'ny tanana iny zao. Ny afin'Andriamanitra midina amin'ireny tanana ireny zao. Midina amin'ireny tanana ireny ny afo zao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. May miaraka amin'izany ny laginina rehetra, miaraka amin'izany ny masantoko rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. May miaraka amin'izany ny tsy fombiazana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Mirehatra, kila firehatra, amin'ny anaran'i Jesosy. Zay kibonao ny sakana satana hatramin'izay tsy azo zanaka. Ny afin'Andriamanitra makany amin'ny tranon'ny zanaka ao zao. Ny afin'Andriamanitra makany amin'ny tranon'ny zanaka ao zao. Mandoro an'izay hery tsy avy amin'Andriamanitra rehetra. Amin'ny anarana maheron'i Jesosy. Tsofoko rano velona ny tranon'ny zanaka ao. Tsofoko rano miteraka ianao. Amin'ny taona raha mierina ny taona toy izao dia mitrotro ny zanaka ao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Esprit de retard. Manakana anao tsy hanambady, manakana ny tananao tsy anao tsofohan'ny olona peratra eny ambony altara. Kasikanao ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Kasikanao ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Makany afarafana ary ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mikasikanao any amin'ny overflow be ny herin'Andriamanitra. Amintsika manaraka atao mitambajotra seraserato ny herin'Andriamanitra. Mikasikanao, mikasikanao, manafakanao, manafakanao ny anaran'i Jesosy. Ny hery miretarde contrat. Miala tato. Jesus, nenaran Jesus, nenaran Jesus, miala tato, nenaran Jesus, miala tato l'esprit de retard, miala tato, nenaran Jesus. Nenaran Jesus. Nenaran Jesus. Esprit de retard. Miala tato ny esprit de retard. Ny herin'Andriamanitra mikasika anao zao. Ny herin'Andriamanitra fa maninona ianao tsy ala. Ny herin'Andriamanitra mikasika an'ity vehivavy ity zao. Tiala, fa maninona ianao tsy ala. Fotoana anafan'Andriamanitra an'ity vehivavy ity zao. Miala tato ny esprit de retard rehetra. Miala tato ny esprit de retard rehetra. Ny afin'Andriamanitra midina. Tsika rehetra miara miteny afo, 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 afo. Tsy ametaka peratra amin'ity tanana ity. Miala tato, miala tato, miala tato, miala tato. Ny anaran'i Jesosy. Manaova ho atao délivrance ny tenanao. Ataovy délivrance ny tenanao. Roay ny esprit de retard. Roay amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tato zay hery tsy avy amin'Andriamanitra rehetra. Miala tato. Voaka tato amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. May. Miala tato amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka tato amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tato amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tato amin'ny anaran'i Jesosy. Roay ny esprit de retard. Miala tato anatiko tato ny esprit de retard hoe. Miala tato anatiko tato. Roay manaova atao délivrance ny tenanao. Ametrao tanana ny lohanao. Ametrao tanana ny fonao. Roay amin'ny fahefana. Roay amin'ny fahefana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tato ny esprit de retard. Voaka tato, voaka tato,
voaka tato, voaka tato, voaka tato. Reo hery manakana anazy tsy sitraka ny herin'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra amina fiainana tokony efa iainany, amina fiainana tokony efa sitrahany. Ny afin'Andriamanitra mandora ny fanahy io zao, fanahy ny fahafatesana, fanahy ny fahafatesana, fanahy te hamono anao alohan'ny fotoana, fanahy te hamono anao alohan'ny fotoana. Atonga anao tsy sitraka ny fiainana efa nomanin'Andriamanitra ho anao. Mandao anao zany, mandao anao zany. Miala tato, ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy. Esprit de retard, manakana ny voninahitr'Andriamanitra tokony efa iainanao, tokony sitrahanao. Mandao anao zany zao, mandao anao zany zao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny esprit de retard, atonga anao tsy sitraka ny zavatra efa Andriamanitra anao, amin'ny calendrier-n'Andriamanitra. Te hamono anao alohan'ny fotoana, atonga anao tsy sitraka io. Mandao anao zany zao, mandao anao zany zao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy, miala tato, mandao zany, miala tato, miala tato, miala tato, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tato ny esprit de retard, miretarde, fahasoavana, tokantrano, miala tato, miala tato, miala tato amin'ny anaran'i Jesosy. May. Fanahy miandry ianao any am-piterana, fanahy miandry ianao eo am-piterana, fanahy miandry ianao eo am-piterana. Mandao anao sy ny zazany anatin'ny kibonao, mandao anao sy ny zazany anatin'ny kibonao, mandao anao sy ny zazany anatin'ny kibonao. Amin'ny anaran'i Jesosy, arovana ny ainao, arovana ihany koa ny ain-janakao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Avereny zay lazaiko ry Satana, miala eo amiko ianao. Esprit de retard, miretarde fiainana manjary tokony efa niainako tamin'ny calendrier-n'Andriamanitra. Potehako zany, ravako zany, ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo zavatra ao anatonto rehetra tokony efa niainako, nefa tara. Manonona andro any, eto fanatrehan'Andriamanitra, sitrahako zany, iainako zany, ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy. Ia, motsitra teno anao azao. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahako anao. Na inona zavatra efa tao anatin'ny calendrier-n'Andriamanitra, nefa tara. Dilany zany calendrier zany. Tononoko isy fanampian'Andriamanitra mahagaga. Iainanao amin'izany amin'ity volana ity. Manomboka amin'ity volana ity, manomboka amin'ity herinandro ity, dia iainanao zany. Tsy azony devolovana intsony zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tokony miteraka amin'izay. Zay tokony mivoyage amin'izay. Zay tokony any ivelany makany amin'izay. Sokatra ny relation rehetrarehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eny tananao amin'izay ny vola. Matsy ianao, Andriamanitra nampy ianao. Amin'ity taona ity dia otokanany zany trano zany. Amin'ity taona ity dia otokanany zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako hisaotra an'Andriamanitra ianao. Halleluja. Saotra Jesosy. Oh. Ribababa shentekere mama. Oh. Saotra Jesosy. Sandrata tompo. Minofa misy zavatra mitranga ny ambadimbadika any. Minofa misy asan'Andriamanitra ataony amin'izao io Andriamanitra dia efa miasa. Efa en action Andriamanitra amin'izao io. Amin'izao io. Amin'izao io. Amin'izao io. Halleluja. Manatera fanatitra iconnectevanao amin'izay zavatra tena vototra ao anao teo. Halleluja. Misandrata Jesosy. Sandrata Jesosy.
afaka mahazo toerana ianao azonao atao ihany koa ny manatitra fanatitra iconnectevanao ny amin'ny teny izay navotsitra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompo no anao teo eto anoloana eto. Halleluja, misandrata sady miteny ny zavatra inonao ianao no manatitra azy. Halleluja, halleluja. Utateran'Andriamanitra aminao any an-teniny teo Ozy izy regoela tamin'ireo zanan'ireo hoe nahoana dia tonga nalaky toy izao ianareo androany satria nisy lehilahy Egyptianina ozy izy nanampy anay. Halleluja. Ho tonga faingana amin'ilay zavatra nendrasanao hatramin'izay iny enenao noho ny amin'izany teny nampitondray ny irany izany androany, noho ny amin'ny teny izay nampitondray ny mpanompony androany. Isitranao ireo zavatra nataony rehetrarehetra ireo, isitranao ilay zavatra efa nidepasy ny kalendrian'Andriamanitra rehetrarehetra ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Raiko hoe tafita ny hafatra Andriamanitra nampitondrain'Andriamanitra anahy. Raha fitiniko ilay izy mialohan'ny alako eto dia izao. Ao amin'Andriamanitra misy calendrier. Anatanterahany ny fikasany rehetra amintsika. Fa devoly ihany koa manana calendrier. Anasambitraponana an'ireo karazan-javatra rehetrarehetra tsy tanteraka. Porofon'izany ireo zanak'Israely. Andriamanitra efa nipromettre hoe après 400 ans ho alako ireo, ho afahako ireo miaraka amina reim-bevava. Fa teo ny esprit de retard. 30 ans be izao izay vao afaka atao ireo. Resaka tsy ihany koa tsika tetony amin'ny Abrahama nisy retard atao vao nanjanaka izy. Resaka tsika ny amin'ny Jakoba nisy retard ihany koa tao ny amina resaka vady. Nisy retard ihany koa tamina resaka karama na ovaovan'ny mpampiasa sy ny sisa fa teny foan'Andriamanitra tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Raisy ho fanampian'Andriamanitra anao ny hafatriny tsy ampy ny vavaka nataontsika teto fa rehefa mivavaka ianao rehefa avy eo, rehefa mivavaka ianao raha alina, rehefa mivavaka ianao any amin'izay ivavahanao any anatin'ny tokantranonao any ary miangavy ianao asio vavaka ao an-tranonao ao. Halleluja. Zava-dehibe ilay manasa mpanompon'Andriamanitra andeha hivavaka ao amin'ny tokantranonao, hivavaka ao amin'ny tsenanao, fa zava-dehibe ihany koa ianao ilay mivavaka, ianao mihitsy no mivavaka ao anatin'ny tokantranonao io. Ndao hiady manomboka androany, aza manaiky misy teny faminaniana izay mety efa nomen'Andriamanitra anao tamin'ny alalan'ny mpanompony. Mety za, mety papa, mety mpanompon'Andriamanitra hafa, mety mpanompon'Andriamanitra vahiny, hoe hiaina amina fiainana ambony ianao, ambokatra be ianao, misy osotry ny fanasitranana ao aminao, makatsy makarima ohatr'izao.